Miarabantsika rehetra. Za dia misy olo-tenan'Andriamatoa Tahina Razafinjoelina noho ny zavatra misy eo teny amin'ny tambazotra serasera ranty izay navoaka an'Andriamatoa Tahina Razafinjoelina misoratra toy izao vakiako ilay izy mitady hivadika fitsaram-bahoaka ny tambazotra eto amintsika. Mandeha daholo ny fianaratsiana maimaimpona na olona na orinasa. Teo anatrehan'izany dia nanindry Andriamatoa Tahina Razafinjoelina hoe miantso ny fanjakana mahefa mba handray ny andraikitra saosanatria hamotika fiainan'olona isika. Teo anatrehan'izany dia gaga izahay ary taitra indrindrandrindra moa Andriamatoa Tahina Razafinjoelina izay concerné mivantana amin'ilay rantina teony page vaovao mahaliana 2.0 izay lohateniny dia hoe Tahina Razafinjoelina tokony foanana sy handraisan'ny fanjakana fepetra ny Facebook. Averiko indray ozy izy ilay page hoe Tahina Razafinjoelina lazainy familaza hoe tokony foanana sy handraisan'ny fanjakana fepetra ny Facebook. Tsy nanoratra an'izany mihitsy Andriamatoa Tahina Razafinjoelina fa nataon'ilay page vaovao mahaliana copier-coller ny zavatra narantin'Andriamatoa Tahina Razafinjoelina ho fanairana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny zavatra rantin'ny mpiseran'ny Facebook dia nampitombony vaovao mahaliana 2.0 entina hitaritana sanatria amin'ny zavatra mamodosa ny vahoaka. Kasetrin'izany araky ny lalàna laharana fa 724 tsipika ohatraohatra enina momba ny ady amin'ny anabaka eloka anabaka lutte contre la cybercriminalité izay nahitsy sy nampiana tamin'ny alalan'ny lalàna laharana fa 724 aotra 130 dia nametraka fitoriana Andriamatoa Tahina Razafinjoelina noho izay fanamboarana fandotoana ny imagin'izay famoronana zavatra izay tsy nosoratany tsy niteneniny dia mbola nentana ihany koa nampiasaina ny sarin'Andriamatoa Tahina Razafinjoelina naranty tao amin'ilay vaovao mahaliana 2.0 miendrika fiantsiana goavana hitarika sanatria korontana mavesatra eto amin'ny firenena kosa izany zavatra nataon'ilay page vaovao mahaliana 2.0 izany fandika an-dalàna ka tsy azo ekena dia aleo ny fitsarana anao ny asany efa napetraka ny fitoriana ny tena tsipy amintsika mpikirakira ny tambazotra serasera aokare isika alohan'ny anaranty zavatra hevitra sosikevitra dia mba anamarina hijery andanjalanja hoe inona no mety ho vokatra tsara na ho vokatra ratsy an'ity zavatra aranty ity mba hisorohana sanatria zavatra vokadratsiny toy izao ataon'ny page vaovao mahaliana 2.0 izao izay mitarika miapanga mihitsy an'Andriamatoa Tahina Razafinjoelina amin'ny hoe fanafoanana amin'ny Facebook nefa zavatra tsy niteneniny izany dia manamafy izahay amin'ny tompon'andraikitra eo amin'ny fanjakana fitondrana izay tandrify anarahamaso ny ranty amin'ny alalan'ny tambazotra serasera. Misaotra tompoko.